Angie Bettelman, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Batimax se rapproche encore plus de vous. Bienvenue dans votre nouveau magasin Batimax Tarlalan, ex-Safina. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Ni Vava. Samina indray ny andraikiny ary samina mitany adidiny avokoa izay rehetra voakasika na mivantana na ankolaka amin'ny fikarakarana sy famolavolana ireo mpianatra hiatrika ny fanadinam-panjakana bakalorea izay nanomboka ny alatsinainy ho avy izao mananjo hiatrika izany ampilaminana ireo mpiadina rehetra manerana ny nosy. Raikitra indray ny fifandomany mpianatry ny Universitény Manday sy ireo mpitandry ny filaminana androany. Telo mianadahy voasambotra raha ny tatitra vonjimaika izay misy tsy mpianatra raha ny zava-misy ny tokona tamin'ny ilanam-pirenena fahafito teny Andatabo ireo mpianatra ny maraina ho fanarana ny fitondrana manoloana fitakiana izy ireo. Tafalatsaka ambany dia ambany fa efa mividy malagasy tao anatin'ny 5 taona hoy ny mpampianatra momba ny siansy ekonomika iray. Ny vidim-pianana tsy mitsaha miakatra, ny karama tsy niova ka ny hatongavana ny oela hoy ny fanazavany. Verevitra eo anatrehany izay ny fitondram-panjakana izay tsy manam-bahaolana ka mahatonga ny fahatrana mihamafy isan'andro isan'ora. Mikaikaiky amin'ny fiankarana vidin'ny lafarina ireo mpivarotra mampiasa izany, indrindra ireo mpivarotra hani-masaka amin'izao fotoana. Indroa isan-kerinandro io fiankaram-bedy io raha ny fanadihadiana natao, fiankarana 500 hatramin'ny 1000 ariary. Any ivelany, olona 12 no namony ainy sy raha toka araka amin'ny 30 no tsy hita popoka vokatry ny fiotsahan'ny tetezana iray lehibe tany avaratry Chine. Nanomboka ny talata teo no nisesisesy tsy ankato ny ora mikija tany antoerana. Fitombony abetsaky ny rotsakorana izay nitarika fiankaran-drano sy fahasimban'ny fotodrafitrasa maro. Arahintsika avy hatrany any andindin'izay. Sabotsy roapolo jolay taona 2024 faltafiaraka aminao indray tompo kilasy sy tompo vavy tonga soeto amin'ny fampalalam-baovao ny Cool TV amin'ity alina ity asaika ianao anaraka ireo vaovao nisongadina hatramin'ny farany fianomboantsika izany any matoan-datsohatry ny sampana fampalalam-baovao samina indray ny andraikiny ary samina mitany adidiny avokoa izay rehetra voakasika na mivantana na ankolaka amin'ny fikarakarana sy famolavolana ireo mpianatra hiatrika ny fanadinam-panjakana bakalorea izay anomboka ny alatsinainy ho avy izao mananjo hiatrika izany ampilaminana ireo mpiadina rehetra manerana ny nosy arahantsika ny matoan-datsohatry Gaëtan Andriatsilafo. Ny alatsinainy ho avy izao no hiatrika ny fanadinana bakalorea amin'ity taona 2024 ity ireo mpiadina miisa 7,57 sy roetsy manerana ny nosy na général na teknika araka ny totanisa teo anivon'ny ministèren'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa. Efa samy niomana na mitany adidiny tamin'ny famarinandesona ary koa mbola miroso amin'izany ireo mpianatra amin'izao fotoana. Na mitany adidiny ihany koa ireo mpampianatra ka namolavola sy nanomana ireo mpianatra ireo nandritry ny taona ahafahana mahazo vokatra tsara. Fanampin'izay dia maro ireo nanolo-tena nanome ireny karazana kory samy hafa ireny ho an'ireo mpianatra hiatrika fanadinana ireo na maimaimpony zany na ihany koa ny sarany. Ankilan'ireo efa nandray anjara sy namitany adidiny ireo ray aman-dreny ny antoka tamin'ny lafiny rehetra ireo mpianatra na mora fiainana na sarotra fiainana te hananjanaka tafita fianarana satria izay no lova tsara indrindra atolotra ho azy ireo. Tao anatiny ity herinandro ity ihany koa ary efa nisy zany tany aloha izay mbola nisy androany ary toeram-pitso namitany adidiny ireo mpitondra fivavahana ka nanome tsodrano nangataka fitahina sy nametraka teo am-pelatanan'Andriamanitra, nangataka ny fanahy masina, ny fahazavan-tsaina sy ny fitoniana ho an'ireo mpiadina. Tanjona iray no iraisana amin'izany dia ny fahombiazana ho an'ireo tanora malagasy tsy ankanavaka izay hiatrika io fanadinana bakalorea io. Samy nandray ny andraikiny ary samy namitany adidiny avokoa izay rehetra voakasika na mivantana na ankolaka amin'ny fikarakarana sy ny famolavolana ireo mpianatra hiatrika ny fanadinam-panjakana bakalorea. Fa mba azahoaizany an'ny mpitondra fanjakana
Ny anjara asan'ny fanjakana sy ireo tompona andraikitra dia ny anao izay atomomba nantsakany sy andavany io fanadinana hatrenin'ny mpianatra io. Efa milamina amin'ny ankapobeny izay fikarakarana rehetra ataon'ny tompona andraikitra izay. Nanomboka tany amin'ny fisoratana anarana ho an'ireo mpiadina, ny fizarana ny fampiantsoana na ny convocation, ny fandefasana ireo laza adina isaky ny faritra sy ny ivitoeram-panadinana tsirairay avy sy ny maro hafa. Nanamafy ireo tompona andraikitra fa hoentitra amin'ny fiarovana ny laza adina ialana amin'ny olana mety hitranga. Ohatra amin'izany ny hoe apetraka eny anivon'ireo zandary ny laza adina ka ambinana. Mikatona avokoa ny sekoly rehetra ivelan'ny fitoeram-panadinana. Aray maso ireo toerana fanaovana dika mitovy na fanaovana fotokopy sy ny maro hafa. Ny andrasana dia ny alatsinainy anombohan'ny fanadinana. Tokony ilamintsaina araka izany ireo mpiadina ka na eo aza ny resaka mandeha, na eo aza ny fisian'ireny tandrevaka sy fuite de sujet teto amintsika ireny. Ary vao nahitana izany tranga izany ny BPEC farany teo, tokony ho toy ny mandrakariva ka hifantoka amin'ny fanadinana atao. Tsy hisy anana tombontsoa amin'ny fanimbanany ho avin'ireo tanora malagasy, ka sanatria ho maro ireo voasazy tsy ho afaka hiatrika fanadinam-panjakana ao anatin'ny 5 taona manaraka araka ny lalàna na koa hiditra ponja noho ny fanakorontanana. Mananjo hiatrika fanadinana mpilaminana mantsy ireo mpiadina ireo. Filaminana izay miainga voalohany indrindra amin'ireo mpiadina. Ny fahatomombanana izany fikarakarana izany ihany koa dia miteraka filaminan-tsaina ho an'ireo mpiadina, ary izany no irareny rehetra amin'izao ankatoky ny fanadinana izao. Tsy aivina, anomboka ny alatsinainy 12 Jolay ho avy izao ny fanadinam-panjakana bakalorea ankapobeny izay ara-dalana amin'ny tapany voalohany ho an'ny sokajy teknika sy teknôlôjika ary professionnel. Itoy ny herinandro ny 7 Jolay kosa zany ho an'ny tapany faharoa sokajy teknika, ary tsy farana raha tsy ny voalohan'ny volana aogositra ho avy izao. Ireo napitra amina fahefana no isan'ny sakana tsy ahafahana mampivelatra ny demokrasia eto Madagasikara. Tsy voahaja ny demokrasia famonjana ho resaka ambony latabatra ihany koa ny fampiahana ny tany-tandalàna antony mahatonga ny firenena amin'izao toerana izao. Ireo no isan'ny hevitra nivoatra nandritra ny fivoriana arahina adi-hevitra teny amin'ny Aripa Faravohitra Androany. Ionasany mbola lavitra ny ezaka ho fampanjakana ny demokrasia sy ho fampiarana ny tany-tandalàna eto Madagasikara araka ny nivoatra nandritra ny fivoriana arahina adi-hevitra no tanterahana androany teny amin'ny Aripa Faravohitra. Isan'ny sakana voalohany amin'izany ny fietsika mampitondra-tena ny mpitondra fanjakana ho ny teo anivony antoko HVM izay isan'ny nanatrika ny fotoana. Itsika zany zao milasitsika fa demokraty misy fisara-pahefana satria ilaina be zany nefa isika io me mahandro io tsy mahombo zany ny politika izay apetraka. Tsy ny définition ny famaritana ny demokrasia akory ny amorona eto amin'ny andanimpotoana amin'izany satria fatsatry ny rehetrarehetra zany fa rehefa nilazitsika fa République démocratique nandray andreo fepetra rehetrarehetra misy ny fisara-pahefana, misy ny tsy fitsabahan'ny sasany amin'ny asan'ny sasany, misy ny tsy tokony nao tsy refesy mandidy tranga sady tsy mitranga eto amintsika zany. Te ife an'ilay fahefana mpanao lalàna ny any amin'ny exécutif satria fantatra fa maro anisy izy maro anisy nandray mibaiko politikany. Za tsy miteny avany amin'ny filoham-pirenena fo izy avany amin'ny baiko politika zay ata amona zay demokrasia ny fahafahan'ireo olon'ireo. Ohatra le anankiray lehibe tena hitako hoe tena manahirana mijery azy dia le hoe raha manao sinir raha ohatra misy motion de censure dia azo ny lavina raha pitsy sy raha afaka pitsy le sinisy nataony fa maninona fa anatsy olon-dehibe efa nieritreritra izy ireo matony anao motion de censure dia efa nisy resaka mandeha zany ao hoe misy zavatra hita amin'ny fiarahamonina hoe tsy mandeha le politika apetraky ny fitondram-panjakana iny gouvernement ka naovana motion de censure dia ho ataoko izy io androany dia raha pitsy ho laviko rehefa ho tambatambazana ve sa rehefa ampitahorana dia marina zany fa mampiembotra mihitsy zany ary mety mahatonga any amin'ny ataoko hoe ny corruption. Tsy manampiniavana ny eo anivon'ny fitondram-panjakana fa manana didy sy andraikitra ihany koa ireo mpanao politika eo anatrehan'izao toejava misy izao. Totosandroany teny amin'ny Aripa Faravohitra ny fivoriana arahina adi-hevitra momba ny demokrasia, tany-tandalàna ary ny fisarahm-pahefana. Fikambanana sy antoko politika maro no nandray anjara tamin'izany toy ny antoko malagasy miara-miainga, HVM, TESA, cellule de crise diovy Madagasikara, TIM sy ny maro hafa.
vava mikasika ny fifidianana kosa indray manay ny amin'ny mety iverenany osoka sy ny alabato amin'ny fifidianana be ny tanàna sy ny mpanolotsaina ho avy izao ny solombam-bahoaka ny Madagasikara voafidy teto Antananarivo boriboritany fahenina raha ny faneho-kevitra androany profon'izany ho izy ireo fihazoazona amin'ny famohana ny didim-panjakana mikasika ny pitsopitsiny momba ny fifidianana be ny tanàna ho avy io ny kandida volomboasary ankilany izay efa mikonikonina paikady maloto sahady azahoana ny maronisa amin'izany Christian Jimby mampametra-panontaniana ny maro amin'izao fotoana ny tsy mbola namohan'ny gouvernemanta ny didim-panjakana mikasika ny pitsopitsiny momba ny fifidianana be ny tanàna sy ny mpanolotsaina ny tanàna amin'ny 9 Novambra ho avy izao araka ny tety androm-pifidianana navoaka ny CENI mialo ny feo fa mikasany aka ny maronisa amin'izany avy amin'ny fitondrana saingy midika izany fa iverina indray ny osika sy ny alabato ampandaniana ireo kandida mpanjakana ho ny solombavambahoaka ny Madagasikara voafidy teto Antananarivo tao amin'ny boriboritany fahenina raha naneho ny heviny tamin'ity androany ity mitarazoka mihitsy amin'izao fotoana izao ny famoahana ny didim-panjakana ho an'ny fifidianana zany enivina commune na ny be ny tanàna io na ihany koa ny mpanolotsaina ary lalao maloto foana zany no atao eto amin'ity firenena ity satria fantatra zareo fa raha eto amin'ny renivohitra dehibe amina faritany enina nge dia ny fanorana nge no nandrisy raha eto Antananarivo zao dia matahotra ry zareo satria efa mandeha feo fa dia ho kandida matanjaka no atolotry ny team sy ny firaisakina dia matahotra izy dia ataony mihitsy zany tsy sy ny fifidianana no anemorana an'io ny zavatra ho ataony satria raha azo ny fanorana ny renivohitra izay kapitaly dia Madagasikara dia mipararehitra ry zareo matahotra ry zareo zany ao anatin'izay tsy azo ekena hatrano hoe ity solombavambahoaka ny Madagasikara ity ny fanitsakitsahana ny lalam-pandrenana indrindra fa ny lalam-pifidianana eto amintsika tsy pahany avy amin'ny antoko-panohatra ihany koa izay fa madihana ny safidim-bahoaka izay ho amin'ny tombotsoan'olombitsy misy foana zany le osika sy fangadaram-bato sy maro isan-karazany fa raha ohatra ke tsika tsy milatsaka amin'le fifidianana vao mainka nge manjaka tokana ry zareo ary zay nge no tiana anazavaina ny sain'ny vahoaka milatsaka ary tsika zao ny zavatra ataony vao mainka tsika tsy milatsaka dia izy dao zany no avela anjaka tokana sy anao sy ataony ao anatin'le ary zay zao ny nanay 2020 zay aty amin'ny fanoerana na dia fisasa dia manana ny tenina izay ary mandonina latabatra zay ary tsy anakilamenana zay amin'ny zavatra misy eto amin'ny firenena ka zavatra tsy mandeha amin'izay araka no tokony izy dia tsy mampiakapeo izay nanamafy hatrany ity farany fa mbola mitony ny tolona ho amin'ny fametrahana ny tany-tandalàna sy ny fiarovana ny safidim-bahoaka ny fifidianana eny fotony izay kitry farany fampandrosoana ka tokony ametrahana ny mangarahara isy ny voka-pifidianana madio sy ekeny rehetra raha ny ao amin'ny pejy ny toe-karena kosa indray tsy ampy andraisana ny mpizahatany indrindra anatin'ny fotoana mahabetsaka azy ireo ny toeram-pandraisam-bahiny manaraka ny fenitra iraisam-pirenena eto Madagasikara tsy mila asarotana ny fitadiavam-baolana manoloana izany ho ireo mpandraharaha anatin'ny sehatry ny fizahantany azo ataony mampivelatra ireo hotely latsaky ny kintana telo izay mety amany olana Ivrichard roa alina ny evitrano fandraisam-bahiny manaraka ny fenitra iraisam-pirenena ilainy eto Madagasikara ahafahana miatrika ny mety ho fiakarany mpizahatany anatin'ny haute saison raha ny tarehimarika navoaka ny DBM mantona 2022 tsy mora ny fanatraran'izany ho ny mpandraharaha antony lafo ny saran'ny fananganana fododrafitrasa mananika ny 5,4 dolara ohatra ny fampiasam-bola amina evitrano kintana telo ray araka ny tarehimarika avy amin'ny ministera pia tafiakatra 5,7 dolara ho ana evitrano kintana efatra ary 7,3 dolara ho an'ny kintana 5 maika kila ny fanarenana ny sehatry ny fizahantany ka tsy voatery andrasan'izay fampiasam-bola goavan'izay isany azo ataony mampivelatra ireo hotely latsaky ny kintana telo satria androany efa ratsy ny lalana dikan'izay zany miena koa le trajet vita le mpizahatany dia tokony ampitomboana ihany koa zany ireo le trano fandraisam-bahiny
ary ny fanjakana mihitsy tokony hijery akaiky ary tokony considéré na ataontsika hivaloriser reo le trano fandraisam-bahiny latsaky ny ataontsika hoe 3 étoiles misy maison d'hôte eny mety tsy classé izy ireny a fa betsaka ary tokony toanana mpandraramy ireny ahafahana mandray vahiny satria le izy konkoa arakaraka fahefan'ny vidin'ny olona zany dia mitady an'izay miainga hatrany amin'ny mora indrindra nefa tsara ary ny lafo indrindra raha miresaka moa tsika lafo indrindra dia mety hoe ny trano fandraisam-bahiny dia any amin'ireny le destination touristique tonosy be na ny Sainte Marie na ny Fort Dauphin fa tsy dia tena mbola misy ireny any amin'ny faritra hafa raha ny tsikaritra tao anatiny 5 taona farany tsy maharisika ireo mpandrara goavany indrindra ny avy any ivelany ihany koa mifampiasam-bola manodidina ny fananganana trano fandraisam-bahiny raha ny taona 2022 nahazona ny totanisa feno avy amin'ny DBM trany 80 ireo trano fandraisam-bahiny orina ny 3 volana 3 voalohany taona izay nazona hevitra ny fanampy misy 820 raha io fivoarany tarehimarika io antonany maro mifanenjehan'ireo evitrano analina ilaina ireo ka antony tokony hitodiany fanjakana amin'ny fanohanan'ireo mpandrara rehetra efa nampiasa ny volany teto hatrizay eny moa zany lalàna amin'ny fian'izay fandrarana zay tokony atao mazava tsara satria raha miresaka tsika androany mbola tsy dia mazava ny loi d'investissement sy ny ataontsika fananatany eto amintsika zay no mampiemitra nyreo le ataontsika hoe grosse boîte te hanao investissement raha resort tangeza be eto amintsika ohatra ka hoe 30 taona fotsiny izy nefa ampiasa milliards de dollars tsy afaka higarantir anazy hiverenan'le vola zany dia zay no natonga ana hoe miantso hoe sao dia manana lalana ny fanjakana indrindraindrindra zany hiapuena anohanana nyreotle efa mpandrara efa tsy afa-miala satria be dia be ny mpandrara eto Madagasikara tsy afa-miala na nisy ary ny Covid na nisy ary reo olana tany aloha dia teo foana reo mpandrara reo dikan'izay zany efa matianina reo ary efa rode amin'le contexte akoatra n'le mpandrara vaovao avy any ivelany ary tadio fa mpandrara avy any ivelany dia hitady tombontsoany atongavany eto fa tsy hanary vola izy miampy ny lalana nysidina anatiny sy iraisam-pirenena ireo rehetra ireo no molina jereny ny fanjakana aingana raha tianany anarina tanteraka ny sehatry ny fizahantany ary anamora ny fanatrarana ny fanamby indrindra ny ray tapitrisa abizahantany ho an'ny taona 2022 tafalatsaka ambany ny fahefa-mividin'ny malagasy tao anatin'ny 5 taona ho ny mpampianatra momba ny siansa ekonomika iray ny vidim-piainana tsy mitsahatra miakatra ny karama tsy niova ka mahatonga izao zava-misy izao verevitra eo anatrehan'izay ny fitondram-panjakana izay tsy manam-baolana ka mahatonga ny fanitrana miamafy isan'andro isan'ora fanadedina ambany lafitra hoarina amin'ireo firenena afrikanina maro ny tany arkarena fahobe isam-batan'olona eto Madagasikara amin'izao fotoana izao $3,500 isan'olona isa-taona izany ny taona 2022 raha ny tarehimarika avy amin'ny FMI raha efa mananika ny $7,700 ny any Somalia ary mahery ny $7,900 ny any RD Congo midika ireo fa tsy misy mifamorona-karena izay mipaka mivantana amin'ny fahefa-mividiny isam-batan'olona raha apitahatsika zao talohan'ny Covid iny zany hoe teo amin'ny taona 2023 teo apitahatsika amin'izao hoe taona 2024 zao dia ny tombo avy roeny daholo ny vidinetana raha mividy siramamy ianao ataoko hoe aka fanoarantsika 723 teo aloha vidinao 9,000 ariary izy amin'izao ny menaka ihany koa raha mividintsika ataoko hoe 10,000 3,500 ny iray litatra amin'izao fotoana izao efa vidintsika 1,000 eo ankilan'izay nefa ny karama amin'ny ankapobeny zany tsy misy fikitiany tsy misy fiakarany karama nisy fiakarany ihany fa raha apitahatsika amin'izao hoe fiakarana efa ho 80 isan-jato 70 isan-jato ny vidin'entany eny antsehan'izay dia kena kely ny fiakarany karama 10 isan-jato 5 isan-jato zay anisan'ny tena mahatonga n'le fienany le fahefa-mividy amin'izao fotoana izao itony fitotonga ny fahefa-mividy eo anatrehany fiakarany viditsoloka hatreto tsy misy ny politika mazava entin'ny fanjakana narenana ny toe-karena isan'izany ny politika monetaire na ny politika ny vola ka tsy magaga raha mitotongana ny ariary mitomby ihany koa ny fanafarana ka tsy voafeny vidanga ny vidinetana ny fijeren'ireo izay ahafahana manatsara ny mizanam-barotra na ny balance commerciale ny firenena io nefa azadiny fa mifampiankina amin'ny zava-misy ihany koa eo anivon'ny iraisam-pirenena dikan'izay zany ny vahaolana
zay tokony aliantsona ny fanjakana am'izao zava-misy mahazo atsika eto Madagasikara zao de ny fanohanan'ireo famokarana anatin'ireo mila raisitsika aingana de aingana ny fepetra amin'ny famerana ny importation na ny fanafaranetana amin'izao fotoan'izao fa io anisan'ny tena mampiendanja ny volatsika ary io fienandanjan'le volatsika io no mampitombo be alay fiakarany vidim-piainana zay zany anisan'ny tena vahaolana mila ataon'ny fanjakana eo ihany koa ny fanaraha-maso ny vidinetana eny an-tsena ankoatra ny fijereny ireo fepetra ara-ekônomika miandry ny asa mendrika ho an'isam-batan'olona ihany koa malagasy amin'izao fotoana izao amin'ny fanjakana izay tokony hanamafy ny tohana ho an'ny sehatra tsy miankina rehefa tsy mahavita fa tsy ny hanasatro indray ny fepetra ho an'ireo sehatra izay isan'ny mampiodina betsaka ny toe-karena no atao vaindohan-draharaha ankehitriny. Araka ny hitantsika teny amin'ny lohatenim-baovao mikasika ny zava-misy ao amin'ny Universitény Manday amin'izao fotoan'izao raikitra indray ny fifandonan'ny mpianatry ny Universitény Manday sy ireo mpitandro ny filaminana androany telo mianadahy no voasambotra raha ny tatitra vonjimaika izay misy tsy mpianatra raha ny zava-misy ny tokona tamin'ny lalam-pirenena fahafito teny andatabo ireo mpianatra ny maraina ho fanarana ny fitondrana manoloana ny fitakin'izy ireo tonga ny mpitandro ny filaminana ka voasakana izany ary ny toy ny ariva io ny fihetsiketsehan'ireo mpianatra Bonhomme Élysée Cool TV Toliara. Vao maraina ny tanjotra tetia amin'ny lalam-pirenena fahafito ireo mpianatra eo anivon'ny Université Toliara anao fananganan-dalana ho fanamafisana ny fitakinana mahakasika ny vatsim-pianarana sy ny fotodrafitrasa ary ny fampandehanany raharaha eo anivon'ny université. Raha tsy ahivina sy amin'ireo mpianatra 700 nanaovana fangatahana ihany no nahazo vatsim-pianarana sy fampitaovana ho an'ny 3 volana ka nahatonga izao fitokonana izao raha ny fitarainan'ireo mpianatra hatrany. Eto zahay mpianatra dia mitodika aminareo mpitondra fanjakana rehetra ataonareo tsinitsinina ny fangatahanay mpianatra atao tery vaimanta izahay anisan'izay tena mampangirifiry anay nefany aterinay aminareo ihany ny fangatahana hamoahana ny bourse 3 mois plus équipement ho an'ny mpianatra 270 takinay ihany koa ny bursa zay enimbolana 6 satria efa ifarana ny taom-pianarana nefa mbola tsy mivoaka io calendrier ny vola enimbolana io. Manampy an'izay ihany koa ny WC zay anisan'ny tena manahirana anay mpianatra ao amin'ny campus. Eo ihany koa ny tsy fanananay filoha université mazava tsara satria tsy misy ny mpanao sonia diplôma eny na dia fiboahan'ny diplôma koa aza anisan'ny de tara ao amin'ny administration. Ka manoloana an'izany mangataka aminareo tompo-panjakana zay manandrify an'izao fangatahana izao zahay tompoko mba hamoaka azy tsy zahay akory tahana korotana fa noho tsy famoahanareo an'izay fangatahana izay no miteraka olana. Niditra antsihatra avy adrana nefa ny mpitandro filaminana ka anamerina azy ireo any amin'ny campus taoriany ny fampiresana teo amin'ny Roatonta. Ny hariva teo ny amafy ny fihetseketsehana nataon'ireo mpianatra. Mbola niditra antsihatra indray ny mpitandro filaminana isoroana ny mety ho fioaram-pefy ivelany faritry ny université. Raikitra ny torabato sy tifitra-pilotra avy amin'ireo mpianatra etsy ankilany mirefidrefitra ny baomba mandatsa-dranomaso avy amin'ny mpitandro filaminana. 3 mianadahy ny voasambotra atreto ary misy amin'izy ireo no tsy mpianatra eo anivon'ny université. Izay mahakasika ny kaikaiky amin'ny fiakaran'ny vidin'ny lafarinina ireo mpivarotra mpampiasa izany indrindra ireo mpivarotra hani-masaka amin'izao fotoana indroa isan-kerinandro io fiakaram-bidy io raha ny fanadidina natao androany fiakarana 500 hatramin'ny 10 ariary fanadidina. Tsy mitsah miakatra ny vidin'ny lafarinina tato anatin'ny 2 volana farany araka ny fanadihadiana natao androany. Efa ho indroa isan-kerinandro io fiakarana io raha ny fanazavana ary ahitana izay fiakarana izay avokoa na ny lafarinina vita eto an-toerana na ny afarana avy any ivelany.
nisy fiakarany be ny lafarina nandritra ny ray volana 5 000 € arivo ariary zany ny fiakarany nandritra ny ray volana zay sady tsy mitsamtombo ilay fiakarany fa matetika isan-kerinandro ao anatin'ny herinandro zany indroa miakatra ny lafarina sady tena avo fiakarany satria 500 isan-kerinandro ohatra amin'ny fiakaran'ny kilao an'ny lafarina Ezipta zao ny tena fanaovan'ny olona paty fa misy ilay hoe lafarina malagasy zay tsy haiko na vita veto na hoe avany samy miakatra daholo ny vidiny. Na izany aza tsy afaka mampiakatra ny vidiny entana ireo mpivarotra tsy noho ny fahafantarana ny fahasahirana ny sarambabe mahoaka amin'izao fotoana ihany fa fitsinjovana ny asa fivelomana ihany koa ka ny entana no tsy maintsy ahena ny abeny. Amin'le fatrany zavatra zany no ahenanao satria raha ampitombo an'le vidin'entana ianao hoe 500 na 700 dia tsy vidy ny olona tena ao anatin'ny fahasahiranana tanteraka mihitsy. Napakatra vidina mofo farana izao tamin'ny fisondrotan'ny siramamy 3 hetsy dia zao hoe mbola tsy afaka mampakatra satria ny olona ary mbola misy ariary zato ety amintsika ety tsy hita hoe inona zany no atao fa tena mafy ny ainanay amin'izao. Volam-panjakana tsy maintsy aloha ny fiainana andavanandronao tsy maintsy tanterahana dia ohatraohatran'izany ny fiainana zany. Ny fantaniana mihena satria raha tokony malamy 10 kilao zao ianao dia tsy maintsy mihena satria ahena ny fatran'le zavatra ataonao dia mihena zany ny fidiram-bola miditra aminao fa tsy ohatra ny teo aloha intsony. Raha hoe tokony mba hiditra 5,000 zany ianao androany dia any amin'ny 3,000 any na 502 sisa miditra aminao. Ka mampiakatra vidin'entana zay satria fantatra ny fahefa vidin'ny olona fa ambany dia ambany fa ny fatran'entana no afaka amboarina zany ahena ny fatran'entana atao kely moa ahena koa satria raha vao hitan'ny olona ilay izy hoe mihena ilay zavatra ataonao dia tsy mividy koa izy satria ny anazy ny zavatra mahavoky azy no tedaviny fa tsy zavatra kely zany. Mivarotra hani-masaka ny ankamaroan'ny olona amin'izao fotoana fitadiavam-bola tsotra sy aingana saingy tsy mitsahamiakatra avokoa ireo akora fampiasa amin'izany indrindra ny lafarinina tatoato ka manao antsoava amin'ny tompona andraikitra ny ijeriana izany akaiky ireo mpivarotra. Dia izay koa mamarina ny tapany voalohany fampalalam-baovao isen'ny vidividy anaraka dokam-barotra fotsika ao amin'ny tapany faharoa ifantoka betsaka mikasika ny tontolon'ny fanabeazana ny fampalalam-baovao aza mialary. Reco Tour 2024 concert afamisy ao amin'ny La Balançoire Rivandry ny alakamisy voalohany aogositra amin'ny 7 alina tapakila 3 alina hatramin'ny 4 alina ariary. Azonao jifaina ao amin'ny QG Reco Antaninandro na ao amin'ny page Facebook Reco Band na koa miantsony laharana 034 05 014 58 ka afaka nateranay tapakila ianao. Reco en concert ao amin'ny La Balançoire Rivandry ny alakamisy voalohany aogositra amin'ny 7 alina. Sponsor officiel Alliance Telma. Sponsor Gold, Fresh. Partenaire, Aira Studio, Kaja. Un événement Studio 58. Tavavena sady eto amin'ny tapany faharoa ny fampalalam-baovao mamerina ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy araka ny atsidika taminao teo mikasika ny fampianarana eto amin'ny tsika maro amin'ireo sekoly no iroso amin'ny fampiakarana ny saram-pianarana sy ny saram-pisoratana anarana amin'ity taom-pianarana vaovao ty fiankarana 10 hatramin'ny 20 isanjato izay mifandanja amin'ny fidangan'ny vidim-piainana fa ho fitsinjovana ireo ray aman-drindra ny fanazavana etsy ankilany ny eny anivon'ny sekoly miankina amin'ny fanjakana ihany koa andohavana 5 alina hatramin'ny iray etsy ariary fanadidina. Tsy azo tovirana ny fanitsinan'ny saram-pianarana sy ny saram-pisoratana anarana amin'ity taom-pianarana ity ho ny tompona andraikitra amina sekoly tsy miankana etsy amin'ny 7 hektara. Tsy mitsaha miakatra ny vidim-piainana mitaky fiakarakarama ihany koa ny mpampianatra ka antony irosona amin'ny fanondrotana 10 hatramin'ny 20 isanjato. Misy fiatraikany le vidim-piainana tsy maintsy voakitika ihany kokoa nefa ny sekoly ao anatin'izay tsy maintsy tsonjovina manokana ireo mpampianatra zany amin'ny izay hoe valokasa sara na tsy maintsy omena anazy eo ihany koa ny amin'ny rehetrarehetra zany ao anatin'izay
ka tsy maintsy jerena kokoa zany ny saram-pianarana dia atao teryombo ririny izy ty e tsy atao abotrany reny nefa tsy afatiny zanany ihany koa tsy afaka mampiakatra saram-pianarana ambony be fa miakatra kelikely eo fotsiny ihany a ataontsika hoe eo amin'ny 10 na 20 fampiakarana ny anay moa zany misy ny klasy hoe mitovy ny any amin'ny ankizy madinika zany no ambonimbony ny saram-pianarana fa arakaraky ny akaran'ny klasy a no mampidina zay saram-pianarana zay dia manomboka eo amin'ny CP1 zany ka hatramin'ny 4e zao mitovy daholo saram-pianarana raha eto amin'ny sekoly manokana. Misy ireo sekoly nametraka lamina ahafana mitazona ny saram-pianarana teo aloha ihany. Raha amin'ity taom-pianarana manaraka ity moa zany dia tsy nasiana fivavahana mihitsy zay no tena navavao be any teto zany tsy nasiana fivavahana fa nasiana fijerevana andray aman-dreny sy fitsonjovana andray aman-dreny izay araka ny teny hoe miakatra be ny vidim-piainana miakatra daholo dia tsy miakatra rehetra ta manodidina misy fianarana manodidina maromaro dia tsy maintsy mitsindro zay mitsindro ny mpianatra nefa tamin'ny teo mba hiverina taminay dia raha niveau 1 zao anay niveau 1 préscolaire sy niveau 1 dia ny collage dia 25 000 ariary dia marivo sy roa alina dia 4e 7e katrana amin'ny 3e zany dia natao katrana amin'ny 4e azafady dia natao 28 000 ariary na 7 sy roa alina dia ny 3e sy ny seconde natao 3 alina dia ny première katramin'ny terminal 35 000 ariary dia marivo sy 3 alina tsisy fivana moa zay foana tamin'ny heritaona. Ny inscription sy rescription dia ny droit d'entrée sy frais généraux any ankizy tranainy 10 alina dia ny ankizy vaovao zany 9 alina. Etsakilany na amin'ireo sekoly miankina amin'ny fanjakana aza andoavam-bola manetsiny ihany koa araka ny fijoroana vavolombelona nataona renim-pianakaviana iray tao amin'ny fandarana dia hoana ny fandihany tao amin'ny Kolo FM. Mba dia faso mpanara-maso ane ny lycée sy ny CEG amin'ny nanisana fa tena sahirana andray aman-dreny amin'le fidangan'le vola aloha midika amin'ny lycée zao efa raha etsy latsaka kely ny ankizy ray miampy tenue 10 alina miampy mbola misy t-shirt koa mbola vidiana 5 sy 1 alina tena efa tsy vita andray aman-dreny tsony le izy dia ray 5 sy 1 alina ny zaza ray ankizy ray tena efa mafy mihitsy mahazo an'le ray aman-dreny ankehitriny tena efa tsy fanabeazana tsony misy eto amintsika fa efa fanabeazana. Tsy mitsahatra miakatra ny tahan'ny zaza tsy tafiditra an-tsekoly sy mialan-darana eto Madagasikara izao iroso amin'ny fandrotana saram-pianarana izao indray ireo sekoly noho ny fitanga ny vidim-piainana andrasana izay ho afitsoky ny fanjakana ampiakarana ny fahefa-mifidindra malagasy eo anatrehan'izany. Nampafantatra ny fitsanganany IT College na ny lycée voalohany manohana mpianatra olona samatiana ao amin'ny sehatry ny informatika ny anivony IT University amin'izao fotoana izao toeram-pampianarana izay manaraka ny fentry ny teknôlôjia sy ny informatika ary natao ho an'ireo manana mari-pahaizana BEPC. Christian Dimby. Iray amin'ireo lycée voalohany mampiofana mpianatra ho matianina eo amin'ny sehatry ny tontolo nomerika sy ny informatika ny IT College etsy Andoharany fotsy lycée izay manomana sady ny hoavin'ireo tanora izay liana amin'ny ity tontolo ny informatika ity. IT college raha ohatra ka hoe malala zany hoe IT University zany ianareo dia avao amin'ny IT University no nangalana ny IT college zany hoe lycée voalohany eto Madagasikara izy io mampianatra ny ankizy sahady ao anatin'ny tontolon'ny informatika sy ny nouvelle technologie zany hoe any amin'ny classe de seconde izy zany hoe seconde sy première no classe voalohany ao aminay zany tsy misy ny 3e zany hoe afaka BEPC na brevet any amin'ny fianarana zay ny anarantany izy no mifindra ao amin'ny IT college dia ao izy dia efa homaninay amin'izany hoe resaka ironana anatin'ny resaka teknôlôjia ny informatika sy ny programmation izany ny tanjonay dia ny hoe zay mbola aty amin'ny lycée izy dia efa hotaritinay sahady ironana anatin'ny resaka scientifique zany hoe secondaire sy ny première no misy ao amin'ny IT college. Natao zakany tsara babem-bahoaka tokoa ny tsara mpianarana ao amin'ny sekoly miaraka amin'ireo fitaovam-pianarana mifandraika amin'izany. Amin'ilay sekoly lycée voalohany
momba ny informatika ny ITC dia nataonay ny saram-pianarana zany efa nataonay amin'ny vidiny zakany daholo be. Misy manko ny olona matahotra be hoe ITC izany ve resaka momba ny teknôlôjia lafo be zany. Tsy lafo aloha le izy fa efa nataonay zakany fa efa mividiny tsirairay le izy. Ankoatran'izay tsindriana ihany ny mampafantatra anareo ray aman-dreny ihany koa izay maniry ny apitra zanaka ato aminay fa izahay dia campus 100% solaire zany hoe misy panneau solaire miasa ao amin'ny établissement na ny ATU na ny ITC tsindriana tsara. Tsisy ny fahatapahan-jiro mandritra ny fotoam-pianarana voalohany indrindra. Ny connexion internet illimité ho an'ny ankizy mpianatra ao aminay. Zany hoe rehefa mianatra ao izy dia misy wifi ianarany zareo ao. Manaraka an'izay ihany koa zarainay laptop ray isaky ny ankizy, ordinateur ray isaky ny ankizy ny mpianatra ianarany ao am-pianarana. Tsy misy tsony ny dicté izay fataon'ny mpampianatra moa zany, tsy misy tsony zany, tsy misy tsony ny fandikana lesona fa efa ao anatina logiciel anankiray daholo ny lesona izay hoentin'ny mpampianatra. Efa misokatra ny fisoratana anarana ho an'izay maniry ny ampianajanaka ao amin'ity lycée voalohany momba ny tontolo nomerika ity. Ny fahasivy ny volana novambra ho avy izao kosa ny fidirana ho amin'ny taom-pianarana vaovao. Ho any Mahajanga vetivetsika niavaka ny fitsenan'ny vahoaka ny Mahajanga ny solombam-bahoaka Afakandro Christian tamin'ny alarobia tolakandro teo, fotoana izay nisaorana ireo vahoaka tsy ankanavaka sy nahafahan'ny nitafa tamin'izy ireo fandresena ho an'ny vahoaka ny Mahajanga raha nambaran'ny fahalalana ho an'ny solombam-bahoaka ahafahana mamerina ny tany ny Mahajanga tamin'izany hatramin'ny izay fanadihadiana. Tamin'ny fomba manetriketrika no nandraisan'ny vahoaka ny Mahajanga n'Andriamatoa Afakandro Christian solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy teto amin'ny distrika ny Mahajanga voalohany izay nigadona teto Mahajanga ny tolakandro ny alarobia lasa teo. Fotoana voalohany nitondrany fisaorana mivantana sy tatitra tamin'ny vahoaka ny Mahajanga izany. Fankasitrahako nareo isorako anareo fa isika rehetrarehetra miara-miasa ary zao fandresena zao sioahy fa ho anareo niady isika matoa tonga amin'izao fotoana izao. Izao fandresena zao fandreseny vahoaka ny Mahajanga. Raha taloha ny solombam-bahoaka mandeha mivory tseno, vita fivoria tseno, 5 taona avy mizarazara raha. Rehefa Afakandro andeha hamonjy any antenimieram-pirenena tsy maintsy mamory andreo rantsa-mangaika. Ary rehefa miverina avy any mbola mamory andreo koa manao tatitra koa. Tao anatin'ny 5 taona izay simba tanteraka ny fiarahamonina teto Mahajanga, betsaka ihany koa ny fahampitehana ka mila fanarenana aingana. Rehefa atao banky tokana dia hoe tsy mandroso Mahajanga. Ratsy endrika ny tanànatsika, simba ny tanànatsika, simba ny fiarahamoninatsika. Zany ny zavatra miverimberina eto. Ny vahaolana dia mila mpitondra miasa, mila mpitondra vonona. Ka resaka izay nataonareo teo tsy ataoko ambanin-javatra. Ianareo nilaza hoe taloha anao député ny Facebook. Fa amin'izao député ny Mahajanga voalohany. Mba olo vonona hiasa, mba olo manana kapasité fatry amin'ny alalan'ny écolage, naky namanamana, naky antrano no niraisana andraikitra. Fa aoka izay mahay no tena hipetraka amin'ny toerana misy azy ahafahantsika mahita asa izay mendrika ny andraikitra sahany ny tsirairay. Mila ezaka izany ary vonona amin'izany tsika. Ny tombotsoan'ny Mahajanga ihany no atao lahara-pahamehana raha ny nambaran'Andriamatoa solombavam-bahoaka ny Madagasikara. Nao anatin'ny fanoheranao ary tena manohitra rehefa misy zavatra tsy mety. Fa kosa ampahendrena fa tsy botolo. Raha misy zavatra tsara ataon'ny fitondrana ankasitrahintsika. Rehefa misy zavatra tsy mety tsy maintsy tenentsika ary ahitsitsika. Zany ny fomba fifampitondrana. Fa tsika tsy misolelaka anizaniza. Akory raha ty zay le mahatonga ny teny hoe Mahajanga aloha. Rehefa tsy mifanaraka amin'izay, désolé. Député vonona ny hitondra fampandrosoana ho an'ny tanànan'ny Mahajanga araka izany i Afakandro Christian.
andro vitsy sisa no isaina dia higadona ny fotoana nanantenana ny fanadina-panjakana bakalorea eto amin'ny tsika ho any Mahajanga. Efa vonona amin'ny fiantriana izany ireo tompony andraikitra isan-tsokadiny nandritra ny valandresaka natao tamin'ny mpanao gazety ny maraina teo. Fanadidina. Efa vonona tanteraka ireo tompony andraikitra isan-tsokajiny ny amin'ny lamina rehetra izay efa napetraka amin'ny fiantriana ny fanadinana bakalorea ankapobeny sy ny bakalorea teknika ho an'ny ato anatin'ny faritra Boeny. Fanadinana izay anomboka amin'ny alatsinainy faha 12 ny volana Jolay 2024 ka hatramin'ny voalohan'ny volana Aogositra izao. Raha mikasika ny faritany Mahajanga manokana dia misy faritra anankiefatra no eo ambany fiahiny Université ny Mahajanga raha ny fikarakarana ny fanadinana bakalorea dia amin'ny faritra Boeny, faritra Sofia, faritra Betsiboka ary ny faritra Melaka. Amin'ireo faritra anankiefatra ireo dia misy eo amin'ny 24 733 nisan'ny mpiadina ny soratra anarana izay mitsinjara amin'ireo centre d'examen eo amin'ny 26. Amintsika miteny zao dia efa mipetrapetraka daholo ny zavatra rehetra, efa ny atoerana daholo amin'ireo centre nresako ireo ny lazadina ny olombelona rehetra izay miasa amin'izany fanomanana fanadina zany dia efa any. Ny izorany ity fanadinana bakalorea ity amin'ny antsakany sy andavany araka izany no tanjony raha ny fanazavana hatrany. Mirary koa raha mirary ny sosiny tsara ho an'ireo zanatsika izay hiatrika fanadina manokana alatsinainy mba ahita fahombiazana ary ny raritsika menakavy dia engany mba hizotra somatsara zany mba bakalorea tsisy tomika ty bakalorea 2024 ty. Herinandro voalohany ao anatin'ity fanadinana ity no anatanteran'ireo première série amin'ny fampianarana teknika sy ny fampianarana ankapobeny. Raha toaka ny herinandro faharoa kosa no fanadinana deuxième série ho an'ny fampianarana teknika amin'ity fanadinana bakalorea 2024 ity. Eo amin'izay fampianarana izay hatrany miena andarana isan-taona ireo mpianatra mahavita fianarana eny amin'ny ambaratonga ambony. Raha ny fanadihadiana tamin'ny Université tsy miankina anton'izany fahasahiranana izay iainan'ireo ray aman-dreny amin'izao fotoana mahatonga ireo mpianatra tsy mahavita izany hatramin'ny farany. Fanadihadiana. Safidy voalohany ireo mpianatra hatrany mandrato fianarana eny amin'ny Université am-Panjakana no izy maimaim-pony na eo aza ny fikorontanana samihafa. Sy ireo mpianatra rehetra manana ny bakalorea ankila no afaka manohy fianarana eny amin'ny Université Antananarivo io. Tsy maintsy mirona any amin'ny fandoavana saram-pianarana amin'ny tsy miankina izy ireo raha tsy tafiditra amin'ny fifaninanana. Hita miena ireo manana fahafana amin'izay fandoavana saram-pianarana izay raha ny fanazavana tamin'ny Université tsy miankina eto Madagasikara. Hita taratra amin'ny isan'ireo ankizy misoratra anarana ny fahasahiranan'ny ray aman-dreny. Zaratra misy 500 ireo mpianatra taona voalohany no tonga any amin'ny taona fahatelo. Anisan'ny olana sedraina aty amin'ny Université tsy miankina koa nefa dia ny fiainan'ireo mpianatra amendalana mandavataona dia noho ny lafiny ny ara-pasahiranana ihany no tena antony satria amin'ny voaloha ireo ray aman-dreny efa mipetrapetraka tsara ny kajikajy izay ahafahana mamita ny fianaran'ny mpianatra fa rehefa aty aoriana misy ny very asa, misy ny tsy araky ny eritreretina tapoka ny vola miditra sy ny sisa angamba raha ataontsika kajy tsotsotra tamin'ny 10 taona lasa raha ataontsika hoe misy mpianatra 500 niditra ho amin'ny L1 dia azo lazaina hoe ny 20 isan-jato an'ireo mpianatra 500 ireo nahazo diplôma avokoa izany hoe natojo hatramin'ny licence avokoa na vita 3 taona fa amin'izao fotoana izao matetika raha ataontsika hoe raisiko izay salan'isy izay hoe misy mpianatra 500 miditra L1 tena zara raha misy 500 isan-jato sisa no mahavita licence satria any amin'ny L1 aloha dia efa betsaka ny mialan-daharana, any amin'ny L2 dia mbola miampy ihany koa ny mialan-daharana, any amin'ny L3 indrindra dia mbola miampy ihany koa mialan-daharana na mangataka fanemora ny fahavitan'ny fianarana noho ny hoe tsy fahampiana ihany eo amin'ny resaka ara-bola. Anjaran'ny fianarana manoloana izany no mijery ny paikady rehetra ahafahana mitazona ireo mpianatra. Izany ny tsy fiampiakarana ny saram-pianarana mandritra ny taom-pianarana, hisoroana ny fialana andaharana anelanelan'izay. Ankoatra izany, mba miseho ny fahasahiranan'ireo mpianatra ny fisafidianana ny karazana fampianarana ampitain-davitra, tsy mahavita mampiana ny zanaka ireny intsony ireo ray aman-dreny, misy amin'ireo mpianatra no sady miasa.
dia itsy formation à distance ity zao a anisany zavatra anankiray izay tena manampy be an'ireo mpianatra hoe sady manampy any ray aman-dreniny a mitady vola mba hifinansiana ny fianarana no ahafahany a mivoatra arak'izay tanjona tiany hotratrarina eo amin'ny sehatry ny fianarana sy ny mari-pahaizana tiany hotratrarina. Tena nitombo a nanomboka tamin'ny 2020 tena nitombo ny formation ny mpianatra misafidy ny formation à distance ny formation en ligne nanomboka tamin'ny taona 2020 zany a ny mpianatra misafidy ny formation à distance tena niakatra be raha oharina amin'ireo mpianatra misafidy ny formation en présentiel zany rehetra zany moa dia tsapanay hoe hita taratra le hoe tsy afaka mifinansier samy rerintsony ny fianarany mpianatra raha tsy sady miasa na tsy afaka mifinansier ny fianarany zanany ny ray aman-dreny raha tsy sady manampiasa kely any le mpianatra mianatra no sady mianatra. Araka izany mianatra any ireo mpianatra manana fahafahana anohy eny amin'ny ambaratonga ambony. Ny antotanisana voakany UNESCO mikasika ny indice du capital humain tamin'ny janoary 2024 no milaza fa 7.3% ny fahaizan'ny zaza vao teraka ihany no voatrandraka eto Madagasikara. Raha ny tamin'ny taona 2024 enisanjato ny tany ireo mpianatra tonga any amin'ny ambaratonga ambony. Ny fahavitan'ny fianarana any amin'ny ambaratonga ambony izay zava-dehibe ahafahana mampitombo ny kalitaon'ny capital humain eto Madagasikara. Ankoatran'io fialana andaran'io ankilany, ambony ihany koa ny tany tsy fananana asa ho an'ireo tanora izay olana hatrany amin'ny fampiroboroboana ny toe-karena malagasy. Ho amin'ny maresaka any ivelany olona 12 no namony ainy raha toa karaky amin'ny 30 no tsy hita popoka. Vokatry ny fiotsany tetezana iray lehibe teny avaratry Chine nanomboka tamin'ny talata lasa teo no nisesisesy tsy ankiaty ny ora mikija tany antoerana fitombon'ny abetsahany Rotsakorana izay nitarika fiankaran'ny rano sy fasimbany foto-drafitrasa maro. Omalozomano ny otsaka tokony ho tamin'ny 7 ora alina ny tetezana iray tao Chine eo. Raha ny fampitambavao fiara misa 70 ary fiara lehibe na camion misa 9 no nilatsaka tany amin'ny renirano niteraka izao fafantesana izao. Nanamafy ny filoam-pirenena tany antoerana ny amin'ny tokony amafisana ny fitadiavana maika ireo ny arambona ireo. Dia izay ankotomboka lasy tomboka vavy no mamarina ny fampalalam-baovao eto amin'ny Cool TV ho amin'ny ity alina ity. Isaoraka ianao nanaraka izany hatramin'ny farany ny ekipa ny fampalalam-baovao kosa dia mbola mamy fotoana ho amin'ny rapitso indray. Veloma toboka. Batimax se rapproche encore plus de vous. Bienvenue dans votre nouveau magasin Batimax Tarlalan ex-Safina. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.